mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miarabantsika ry afaka malalatra ry ty alatsinainy fa 7 ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra otsika anio dia ny bokyny tantara voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Tantara voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary novorin'i Davida tany Jerosalema ny lehibe rehetra tamin'ny Israely dia ny lohan'ny firenena sy ny komandin'ny antokony izay nanompo ny Andriamanjaka ary ny mpifearivo sy ny mpifezato sy ny mpitandrina ny arena mba amin'ny fanana rehetra an'ny mpanjaka sy ny zanany mba amin'ny tandapa sy ny lehilahy mahery dia ary lehibe rehetra. Davida mpanjaka nitsangana ka nanao hoe mihaino ary rahalahiko sy ry vahoakako. Raha izao dia efa tatapoako ny anao trano fitsarana ho an'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy ho an'ny fitoeran-tongon'Andriamantsika ary efa novonoiniko izahay hoeto manao azy. Nefa hoy Andriamanitra tamiko, tsy hanao trano ho an'ny anarako ianao satria lehilahy mpiady sy mpandatsatra. Nefa kosa Jehovah Andriamanitra ny Israely efa nifidy ahy tamin'ny ankohonan'ny raiko rehetra ho mpanjakan'ny Israely. Mandrakizay fa Joda no novidiny ho mpanapaka ary tamin'ny taranaky ny Joda indray dia ny ankohonan'ny raiko no novidiny ary tamin'ny ankohonan'ny raiko dia izaho kosa no nankasitrahany ka nataony mpanjaka amin'ny Israely rehetra. Ary tamin'ny zanako rehetra fa zanaka maro no nomeny Jehovah dia Solomona zanako no novidiny hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakan'i Jehovah hanjaka amin'ny Israely. Ary ho izy tamiko, Solomona zanako nanao ny tranoko sy ny kianjako fa efa nifidy azy ho zanaka aho ary izaho ray. Ary ampitoetra ny fanjakano mandrakizay aho raha haritra mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko mandrakariva izy tahaka n'izao andro anio izao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny tantara moa dia mitantara ny fiainan'ny fanjakan'ny Joda. Miresaka ny fanjakan'ny Joda. Bokin'ny tantara dia saika mitodika manokana ho an'ny fanjakana atsimo. Ny bokin'ny mpanjaka no miresaka ny fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. Bokin'ny tantara dia tahaka ny maneho, tahaka ny tsy manaiky ny fanjakana avaratra, zany izy lazana azy ho ao anatin'ny firenena Israely tsony aza raha zay no ijerena azy, fa miresaka bebe kokoa fotsiny izy ho an'ny fanjakana atsimo, zany hoe Davida sy ireo mpandimby azy taty amin'ny fanjakana atsimo. Amin'ity toko 7 ity dia Davida manafatra ny todika amin'ny hoavy. Todika amin'ny hoavy manafatra ireo taranany, ireo manamboninahitra, ireo mpifezato, mpifearivo, ireo mpitandrina ny arena rehetra, manafatra ny amin'ny momba ny tranon'Andriamanitra, momba ny tempolin'Andriamanitra. Zavatra roa lehibe no tiany Davida ho takatry ny mpiaino azy amin'ity afatra ity. Ny voalohany dia ny fifidianan'Andriamanitra dia mahatratratra amin'ny taranaka. Ny fifidianan'Andriamanitra dia mandrakizay amin'izay tokony meny Andriamanitra. Andriamanitra miazona izay efa tokony meny ho an'ny taranaka. Zay mahatonga Davida miteny manao hoe nifidy ny taranaka Jese izy, ary avy amin'ny zanaka Jese dia izy no nofidian'Andriamanitra, ary avy amin'ny taranaka Davida izay maro rahateo ny zanany, Solomona no nofidian'Andriamanitra. Zany hoe Davida dia maneho fa io Andriamanitra io dia mahatoky amin'izany fanekeny ny fanaovany tamin'ny mpanompony zany. Ary dia sady mankasitraka an'Andriamanitra Davida eto no mametraka ny Solomona amin'ny toerany, mba tsy hisy salasalany amin'ny Solomona ny mpanaraka an Davida, satria maro ny zanak' Davida, misy ny ohatran'ny ireo zay nanodidina azy tsy nankasitraka ny fanjakan'ny Solomona.
dia misy ara-mo tao anatin'ny zanaky davida nanohitra any davida tahaka ny absaloma ary dia mba hatonga lay fantombiasa-pahefana mba hatonga lay fantombiasa-pahefana ipetraka tsara mba hatonga ny solomona ipetraka tsara de tahaka nanao didim-pananana tahaka nanao fanazavany davida tamin'ny manomboninahitra rehetra nadida azy manao hoe solomona no mandimby. Isan'ny miteraka korotana maro aty Afrika amin'ny tany maro afaka malala ity ataontsika hoe fifandombiasa-pahefana ity ary miteraka fantrana amin'ny firenena ny olana amin'ny antsony hoe fifandombiasa-pahefana. Matetika rehefa mandalo krizy any de amin'ny krizy politika amin'ny fandombiasa-pahefana de mamerina hatramy voalohany ray aorinany tsy mbola nisy mpitondra azo lazaina hoe tao anatin'ny enimpolany fanaovan-tena teto Madagasikara de saika nandalo krizy mandrakariva teto Madagasikara ny atao hoe fifandombiasa-pahefana nandalo krizy mandrakariva ary vokatr'izay krizy ny lalovana tamin'ny fifandombiasa-pahefana zay de matetika mihemitra ny toe-karena mihemitra ny fandraharana mihemitra ny fihavanana ary ndraindray aza de voatery manao fifampirarahana vaovao hatrany amindreo mpamatsy vola fifampirarahana vaovao hatrany amina ataontsika hoe accord bilatéral isan-karazany zay ataona firenena anankiroa. Ny ako zany nefa de zao fahantrana ihany tsy de zava-baovao loatra akory afaka malala fa ny fanjakana avaratra zay hitatsika any am-bokin'ny mpanjaka matetika de zao ny olana anankiray zay niteraka ny fahantrana tany amin'ny fanjakana avaratra de ny olana tamin'ny atao hoe fifandombiasa-pahefana satria taty amin'ny fanjakana atsimo de nitanaky davida no nandimby mazava ho azy solomona de rehoboama de nitoy hatrany fa ny fanjakana avaratra kosa de tsy nanaraka an'izay ataontsika hoe dynastie nanaraka zay fifandombiasa-pahefana zay teo amin'ny takanaky davida fa izay matanjaka no nitondra takanaky jeroboama de aveo dia izay indrindrindra reo zay natanjaka teo amin'ny tafika teo amin'ny fitondrana ny miaramila manamboninahitra no nitondra ary de mandrakariva nisy fanongana-panjakana fifamonoana tam'izany fanjakana avaratra any ka nefa rano lay fanjakana avaratra de rava izy nefa ny lehibe lavitra fanjakana avaratra dia fokofolo lehibe lavitra no ny fanjakana atsimo satria taty atsimo de tsy nisy afa-tsy Joda sy kelikely apahany amin'ny Simeona sy Benjamina fa ny fanjakana avaratra kosa dia nanana foko lehibe de lehibe tokoa izy saingy na inona halehiben'le firenena anankiray rehefa tsy mazava ny fifandombiasa-pahefana ny politika pita-tanana de zao rava ihany le firenena ary mandraky ty ny androany de tsy hita intsony ny fanjakana avaratra rava tsy hita intsony aiza ary niteraka fahalovana satria tonga ho azy tao anatin'ny fanjakana avaratra ny fahalovana ny kolikoly ny corruption isan-karazany na ny politika io na ny ekonomika io na ny fitantanana io dia saika nandalo an'izany zavatra zany avokoa ndrafitra rehetra tao amin'ny fiarahamonina fahalovana hitatsika amin'ny bokin'ny Hosea hitatsika amin'ny bokin'ny Amosa izany fahalovana ny fanjakana avaratra aty amin'ny taonjato fahavalo zany noho ny tsy fananana fifandombiasa-pahefana mazava tsy fananana fanjakana matanjaka satria rehefa tsy mafy ny fanjakana dia mazava ho azy fa tonga ho azy ny fahalovana mitranga atsiaro tsy mafy lay fanjakana satria tsy maro toerana lay mpanjaka nitondra hitatsika tamin'ny fanjakana avaratra zany matetika misy mandany fahefana lay mpanjaka aty amin'ny fanjakana avaratra ary rehefa tsy maro toerana lay fahefana malemy lay fanjakana de manjary manjaka ny ratsy tsy toteny izy tsy mipetraka ny fahefana satria tsy marina ny fomba izay ataontsika hoe teo amin'ny fifandombiasana de manjary malemy izy mampalemy azy zany ka manjary mahatonga ny fahefana tsy manderaka ny tokony izy de tonga ho azy ny fahalovana de tonga ho azy ny fahantrana isan-karazany niseho tamin'ny endrika maro samihafa tany amin'ny fanjakana avaratra amin'ity to andinin'ity de apetraky davida tsara mihitsy fantatry davida efa nitondra fanjakana efapolo taona no nitondrany ny fanjakany Joda fantany tsara na antsoina hoe fitantrana raha-panjakana satria mpanjaka izy da mifanerasera to am'ireo fanjakana lehibe nanodidina azy izy mihitsy ary nisan'ny lehibe tamin'ny fotoan'androny dia fantany fa raha tsy mipetraka tsara ny famindra-pahefana raha tsy mipetraka tsara ny fahefan'ny mpanjaka raha tsy mipetraka tsara ny atao hoe fanjakana mafiorona de zao
na inona apetsaky ny arena napetrany, na inona apetsaky ny fanjakana zay ny voriny Davida de zava-pony zany. Afaka malala mampieritreritra atsika am'izao vanim-potoana iainantsika izao no hoe manao ahoana moa no Davida eto manao zava-dehibe an'izay izay hoe fanjakana mitohitra tsara, fahefa-panjakana mipetraka tsara, rafim-piarahamonina mipetraka tsara. Ary izay ny tiany Davida matoa izy nanafatra n'ireo olona rehetra de toy ny tena na hoe endre tsara. Fa na inona dia zava-dehibe ny fananana ny fisian'ny filaminana. Aza ny filaminana zany de manomboka eo amin'ny fijoroana am'izany atao hoe fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny voatendrin'Andriamanitra. De Davida eto de miteny mihitsy manao hoe araka ny voatendrin'Andriamanitra de Solomona no fidin'Andriamanitra. Tsy nofidi kokory ara-ho izy fa i Solomona dia nofidiny andiny 15 dia Solomona zanako no nofidi nipetraka amin'ny seza fiandrianana fanjakana. Izy tsy ny teny hoe Solomona zanako no nofidiko fa no nofidin'Andriamanitra. Raha vako malala tsika manao hoe Solomona zay zanaky Davida eto de nanana fahatahorana n'Andriamanitra. Mivily lalana ihany Solomona taty aoriny, fa am'izay fotoana itenenan'i Davida eto de nanana zay na izy azy Solomona. Afaka malala ao anatin'izao ataontsika hoe vanim-potoana taonjato iroborobon'ny demokrasia zao itsika rehetra de miara-miaiky koa ny rehetra ankehitriny. Izay rehetra mandinika ny ataontsika hoe science politique na reo politologue dia samy resy lahatra fa manana fahalemeny be mihitsy ny demokrasia moderne. Manana fahalemeny be ny demokrasia moderne ankehitriny satria lasa manjary fanjakan'ny vola, fanjakan'ny mpanambola. Hitatsika ny États-Unis zany. Hitatsika ny États-Unis nandrindrindre zay toejahatra maro samihafa zay fa zao zay matanjaka ihany no afaka manao fampelezan-kevitra amin'ny fomba miezinezina. Ary hitatsika fa manjary lasa fanjakany mamona lay demokrasia moderne. Resy lahatra n'izay ny ireo mpandinika ny fiarahamonina rehetra. Saingy hatreto aloha de mbola tsy mahita vahaolona mazava tsara hoe ahoana ny fomba ialana am'izay. Resy lahatra ny rehetra fa rafitra tsara ny demokrasia. Tsisy mandahan' zany mihitsy, saingy ao anatin'izany demokrasia zay hitatsika zany de zao mora mirona makany amin'ny tsy fahamarinana lay fiarahamonina. Tsy tahaka ny tamin'ny fotoana zay tany taonjato vitsivitsy lasa na taona-polo taona vitsivitsy zay satria mbola tao anatin'ny olona lay fahadiovam-po, mbola tao anatin'ny olona lay etaeta, mbola tao anatin'ny olona lay fijoroana. Fa am'izao andro ankehitriny zao dia miova ny sain'ny fiarahamonina. Lasa manome toerana be loatra ny vola izy, manome toerana be loatra ny ataontsika hoe ny hita maso de manjary mivily lalana na lay rafim-piarahamonina aza. Raha afaka malala zay petraka ny soratra masina eto de zao zava-dehibe ny hitondran'ny fiangonana ny mbavaka sy ny hitondrantsika am-bavaka ny firenena, ny fiarahamonina mba hipetraka amin'ny toerany izay fahefa-panjakana, izay fahefan'izay mba ho fanjakana mafiorina fa tsy ho fanjakana malemy noho ny tsy fanekena izay mety ho hitranga, malemy noho ny ataontsika hoe noho ny mety ho fahalovana mitranga etseroa. Dia eto Davida de tena manafatra mihitsy manao hoe ny fanjakana mafiorina, ny fanjakana hafa hiatrika ny tafiotra ny fahavalo satria be fahavalo ny firenena, ny fanjakana afaka miatrika ny fandrosoana de zao tsy maintsy ho mafiorina tsara izy, ary fanjakana eken'ny fiarahamonina izy. Zay natonga ny Davida amin'ny andininy hoe de novoriny Davida daholo ny mpifehezatro, mpitandrina ny arena, ny fananana rehetra, ny zanaka, ny lehilahy mahery rehetra, ny lehibe rehetra, satria fantany fa rehefa tsy mipetraka tsara lay rafitra lay fanjakana dia manjary tsy manderaka ny tokony izy amin'ny fiarahamonina. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa sady farany zay asehony ity tantara voalohany toko 7 ity dia ny fanaovan'i Davida ny anohizana ny antsoiny hoe zava-panahy. Ozy Davida hoe za ange naniry ny anao ny tempolon'i Jehovah, naniry ny hitsaharan'ny
fiaran'ny fanekeny Jehovah. Ahoana moa le fitsaharan'ny fiaran'ny fanekeny, fa inona ny dikan'izany hoe fitsaharan'ny fiaran'ny fanekeny. Rehefa miady mantsy a ny miaramila ny Davida de mpiady araka ny teneny Saotra Masina, mpiady mahery Davida, mpitaritafika. Tsy hoe mpanjaka Davida de tsy mpiady koa, eny atao vanim-potoana ny antikité koa moa de ny mpanjaka no mitaritafika. Amin'ny androny ataontsika hoe demokrasia moderna ny mpanjaka no arovana, fa tamin'ny androny antikité de ny mpanjaka ny mpiaro, ny mpanjaka no mitarika. Fa amin'ny androny ankehitriny moa de ny mpitondra no arovana, ary ny vahoaka arovana ny vahoaka mihitsy, mandefitra ny vahoaka miaro am'zany izany mpitondra zany. Fa tamin'ny vanim-potoana ny antikité tamin'ny andron'ny Davida de zao ny mpanjaka no miaro, izy no matanjaka, izy no mana fahazavan-tsaina, izy no miaro lay mponina ny madinika. Ary dia rehefa miady ny vahoaka satria Davida mpitaritafika dia miaraka amin'ny Davida eny foana ny fiaran'ny fanekeny. Hoentina zany hoe toy ny milaza ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiaran'ny fanekeny. Satria tamin'ny fotoan'andro samy mitondra ny sampony daholo ny mpanjaka rehetra rehefa miady. Dia ny zanak'Israely satria tsy mba afaka nanao sarin'Andriamanitra, voarara didy folony hoe manao sarin-javatra voasokotra, tsy afaka nanao sarin'Andriamanitra izy. De zao noentiny ny ady, noentiny mampahery de zao ny fiaran'ny fanekeny. Iny noentiny miatrika ny ady rehetra. Tamin'ny ady natrehana de zao entiny batabatainy ny fiaran'ny fanekeny. Iny no milaza ny fanatrehan'Andriamanitra. Iny no milaza ny Andriamanitra miaramonina, miara-miady aminy. De zay mahatonga ny Davida miteny manao hoe efa mba nieritreritra hoe mila fitsaharana lay fiaran'ny fanekena, zany hoe mila toerana tokony ametrahana azy. Saingy ny tompony teny tamy manao hoe be loatra ny adin-drala latsaka ao, mpiady mahery ianao, zany tranon'Andriamanitra zany dia tranon'ny fandriampahalemana, tranon'ny fitsaharana, tranon'ny fahatoniana. Nefa ny olona manao azy olona lilady mpiady mahery, aleo ny zanakao ny manao azy. Nekeny Davida zay, tsy nandahan'izay Davida, fa zao nomaniny ny fitaovana rehetra, nomaniny ny fitaovana rehetra. Tia an'Andriamanitra Davida. Ary satria Davida tia an'Andriamanitra, de tsy ny hoe nilamina ny fanjakana ihany na maika azy, fa nataony Davida kosa ilamina ny fanimpona an'Andriamanitra. Amintsika moa am'izao andro ankehitriny zao de ndraindray ataontsika hoe misaraka ny fiangonana sy ny fanjakana, de betsaka ny manao hoe rehefa amin'ny fahefam-panjakana de ndraindray manadiny maha-kristianina. Ndraindray raha ny zavatra tsapa de zao arakaraky ny itombon'ny olona amin'ny fahefana ny mahatonga azy manalavitra an'Andriamanitra. Be deabe ny olona fantatrao ndraindray ny fiarahamonina any kristianina izy, fa rehefa mahazo toerana ambony izy, asa tonga mandray andraikitra ambonimbony kokoa amin'ny fiarahamonina, de zao vao maika andray izy tsy miangona, vao maika andray izy tsy hitany am-piangonana. Raha mbola kristianina izy ao anatin'ny fiangonana, mbola tsy amina andraikitra maro samihafa, de zao hitanao foana izy amin'ny fiangonana, amin'ny komity, amin'ny vomera, arisy amin'ny asa. Fa rehefa anjay kosa izy tonga omen'Andriamanitra andraikitra, omen'Andriamanitra adidy masina ao anatin'ny firenena, de zao lasa tsy hitandray izy any anatin'ny fiangonana. Mety pitrangy zany, masa mety ho ny andraikitra maro samihafa mavesatra ve ny mahatonga an'izany asa. Fa de ny zavatra tsapa matetika de zao arakaraky ny solotan'ny olona eo anivon'ny amin'ny andraikitra ambony ny mahatonga azy ndray kosa, sanatria manalavitra tsikelikely. Tsy ataontsika hoe manalavitra an'Andriamanitra, fa manalavitra ny fiangonana. Ndraindray miamahalana na miangona, miamahalaka na miamahalana ny mivavaka, miamahalana no hitanao any amin'ny fivorian'ny komity, miamahalana no hitanao any amin'ny fivorian'ny vomera samihafa, miamahalana tsy hitany amin'ny vomeran'ny fikambanana, saika voazon'le adidiny anatin'ny le andraikitra vaovao any amin'ny sehatra maro samihafa anivon'ny fiarahamonina ve. Fa izao Davida tsy mba nanana zany toe-panahy zany, fa izao arakaraky ny nandraisan'ny Davida andraikitra tao anatin'ny fiarahamonina ny vao maika nampiredaredany firehetapony ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary zay mahatonga azy ny teny manao hoe efa nangoniko daholo ny fitaovana rehetra, efa nalamiko zany mba ho vita ny tranon'Andriamanitra, satria izy efa manaparana ny andraikitra mahampanjaka azy eto. Afaka malala hotsika manao hoe zava-dehibe ny fitiavanao an'Andriamanitra, arakaraky ny androtan'Andriamanitra anao ny tokony vao maika irehetan'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ary ny antsoiny hoe fitiavana an'Andriamanitra dia anankiray mendrika isehon'izany ny fitiavanao ny fiangonana sy ny fitiavanao ny asan'Andriamanitra. Fa ndraindray mifanohitra am'izay, Jesosy nanafatra manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra.
azavarina mikatsaka fotsiny any ny zavatry vo tontolo zao zava-dehibe zany mazava ho azy no hoe ny andraikitra mba ny adidy maro samihafa ny tanyrazana fa ataovy proportionnel ataovy mifandanja amin'izay etaetam-ponao andray andraikitra ao anatin'ny firenena ampandroso ny fiarahamonina zay koa ny fitiavanao mba hampandroso ny fiangonana. Hoy Paoly manao hoe raha afatra-paniriny zava-panahy ianao dia zay ampandroso ny fiangonana ny tadiava indrindra. Lay Jesosy Kristy tompo zay modely tsara ho anao any amin'ny fitiavana ny asan'Andriamanitra. Lay Jesosy Kristy tompo zay modely tsara ho atsika alaitsika tahaka ny ampitoetra atsika koa amin'ny fitiavana ny asan'Andriamanitra ka iteny tahaka an' Jesoa niainga fa bokin'ny Jeremia mpaminany manao hoe ny firehetam-pokony amin'ny tranonao ny saika na ritraina indray afaka malala ho ritraina amin'ny fitiavana ny asan'Andriamanitra ne isika, ho ritraina amin'ny fitiavana amana ne isika, ho ritraina amin'ny fijoroana vavolombelona fahamarinana, ho ritraina amin'ny fanompona ny kristiana itsika fa tsy sanatria ho ritraina amin'ny lalaon'izao tontolo zao na ho ritraina amin'ny zavatra tsy marina isan-karazany, ho ritraina amin'ny fifaliana miaraka amin'Andriamanitra ne ianao. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay teny manafaka anay, teny mampahery anay ary teny manazava aminay fa ny fiarahana aminao Andriamanitra no fifaliana, fandresena ary fiadanam-po ho anay. Mivavaka izay tompo, ampaherezo mba ho kristianina mitoetra tsara amin'ny finoana sy ny fanarahana anao. Ampaherezo mba atsiaro fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ny fanaovana ny fanomponanao ololarana. Hitanao tompo ny zava-mitranga eo anivon'izao tontolo zao ankehitriny, ny ady fahefana ady sy aroa, ny korotana maro samihafa teraky ny tsy fahaiza-mandamina eo ansehatry ny fiainana andavanandro n'izao tontolo izao. Misaotra tompo fa miaro anay amin'izany toe-javatra maro samihafa zany ianao fa te mampahireza anay tompo mahatoky hatrany. Mivavaka izay tompo, misaotra anao manokana noho ny amin'ny teninao zay mampitandrina anay, manazava anay, mitaridalana anay mba handehananay amin'ny fahitsiana, handehananay amin'ny fahamarinana. Misaotra noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay hanao zava-dehibe ny fivavahana, hanao zava-dehibe ny filaminana. Mivavaka izay amin'izao herinandro vaovao zao, meteza hiaraka mamakivaky aminay amin'ny herinandro ty ary aoka ho feno fandreseny zahay, aoka ho feno fifaliana zahay ary zay ataonay dia ataonay voninahitra orery ihany. Dia mametraka izao herinandro vaovao zao eo mba amin'ny fahasoavanao zay Jesoa. Amen.